Tsy tokony ahantra toy izao sika raha ny arena eto Madagasikara saingy olombitsy no misitraka azy noho ny kolikoly, hoy ny tale jeneraly ny Bianco Andrianirina Laza Eric Dona. Fa le miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy karakory tsika tsiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any ny makasiky ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no zaraintsika eto indrindra makasiky ny raha kolikoly avolenta izay misy eto an-tany firenentsika ary miparitaka amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao ity. Araka ny hitantsika ihany koa manko ny teny fampidirana nataony tanely général ny Bianco Andrianirina Laza Eric Dona ary tsy tokony hantra izany tsika malagasy fa manan-karena sy tambosaina fa olombitsy no misitraka an'izany ary moa ve fantatra izany olombitsy tenen'ny tale général ny Bianco izany ary efa nandraisana fepetra ve izany olombitsy teneniny izany sa tsy meloka na tsy mpanao kolikoly izany olombitsy izany. Ekena fa niezaka nanao ny asa ny Bianco sy ny paky fa moa ve raha ohatra misy tena tompona andraikitra lehibe ambony anisan'ny manao kolikoly afaka ampiharina aminazy ve izany lalàna sy izany teny fandraisana andraikitra ataony tale général ny Bianco izany. Ary tena maleo tena tokoa ve ny Bianco fa tsy misy ny tsindry avy any ambony. Hitantsika zao raha ny kolikoly avolenta amin'izao fotoana izao ity any Romy Voice sa hoe jerena fotsiny ve tsy misy ifandraisana ny fitsarana any Madagasikara ve zany rehetrarehetra zany sy ny Bianco ary ny paky ary ny Interpol alohany ho jerentsika lalandalina kokoa mahakasika ny raha Romy Voice zany dia andaontsika hanaraka izany fanokevitra nataony tale général ny Bianco Andrianirina Laza Eric Dona mahakasika ny fotoam-piasana nandritra izany nitondrany ny tantanany ny Bianco izany. Araka ny lohateny jerentsika teo da ho jerentsika izany fanokevitra nataony izany. Feno 5 taona androany fahaenina ny volana Aogositra 2024 ny fotoam-piasan'ny tale général ny Bianco izay tapitra omaly izay fotoam-piasany izay ka nanao tatitra ireo asa vitany ny avy amin'ny Bianco tety Ambohibao Anteroka. Miisa 773 ireo fitarainana momba ny trangana kolikoly voarain'ny Bianco raha ho an'ny taona 2024 manokana ka olona 570 ny ampidirina ponja vonjimaika raha 500 mahery eo antota taratasy nalefan'ny Bianco tany amin'ny rafi-pitsarana isan'ambaratongany ary misy ihany koa ireo olona mbola araimaso ara-pitsarana. Mila jerena akaiky hoy ny tale général ny Bianco ireo sotsy azo injehana na ny immunité sitran'ny olona ambony fa isan'ny mampirongatra ny tsy maty manota izany eto amin'ny firenena. 50 isanjato amin'ireo antota taratasy voarain'ny Bianco no resaka fanodikodinam-bola sy fanararotapahefana avokoa ka fotoana zao hitondrana fanovana arak'izany. Nirongatra hatrany ny kolikoly nandritra izay 20 taona nitsanganan'ny Bianco izay hoy ny tale généraliny. Tsy afaka iteny hoe afapo tamin'ny asika hoy ny tale général ny Bianco tamin'ny lahateny izay nataony omaly tety Ambohibao Anteroka. Ny lafiny ara-toe-karena tsy maintsy niarahana ny asa tamin'ny Interpol izay nifaka tamin'ny firenena hafa mihitsy izay trangana kolikoly izay makasika ny toe-karena hoy ny tale général ny Bianco Andrianirina Laza Eric Dona. Ny fanikan-dalàna kolikoly sy ireo fanikan-dalàna ara-toe-karena isatsokajiny izay misy dia mifaka any amin'ny firenena anankiray fa mivoaka ny sistamy ankamaroany dia tsy maintsy mampiasa ny fitaovana ireo isika satria izay no ahafahana misana n'ilay sy mikirakira an'ilay fanikan-dalàna. Ka hoe fanantenana dia misy ny fanantenana fa hoe ampiasaina bisa tsy ampiasaina ny fitaovana andehanana any amin'izay zay ngamba no fipetrahan'ny fanontaniana sy fatsoka hoe olana raha ohatra ka olana zany fa tsika tsy dia mahita izany loatra olana. Mila omena tohana ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara tsy ampy fiarovana ireo olona mpisehatra amin'izay fiarovana ny ady amin'ny kolikoly izay eto Madagasikara hoy ny mpahalalana James Franklin Rakotomahana Andrianiaina. Ny olana eto amintsika zany tsy ny hoe fananganana institution ohatra ireny fa ny moyen omena ireny institution ireny amin'ny resaka fahaleovantena sy sécurité any zareo mila jerena lalina mihitsy fa atsika ne mahita ny olona tena miady amin'ny kolikoly tsy voatery omena moyen hoe betsaka izy dia efa miasa ary feno olona miady amin'ny kolikoly any anaty fiarahamonina. Efa tafapetraka ihany koa ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia ny samifinina Aray, Paky ary ny CSI izay miara-dalana amin'ny Bianco
tokony anana andraikitra lehibe arak'izany ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, hoy James Frankler Kotomahanina Andriany Aina. Toy izay sy izay ary ny faneho-kevitra nataony tale général-ny Bianco amin'izao fotoana izao ty manko natsakafony tao amin'ny TV5 Monde ihany manko ny nanao démenti ny fahafahana madiodio any Romy Voice Andrianarsoa. Nanamafy ny journaliste Gaël Bourgia ny TV5 Monde fa mbola voasazy izy fa expulsé tany Londres tamin'ny alalan'ny RS et le removable SEM na dispositif d'expulsion anticipée. Mieritreritra ve izy fa afaka mandaindainga daholo izao rehetra zao. Araka ny faneho-kevitra ny vidéo na ny publievantsika tao omaly zay dia hoe afaka madiodio izy fa nivoaka ny fonja ary araka ny fitondran-tenany ary tsy misy ampanganana azy tsony amin'izao fotoana izao ty raha ny vahiny tao amin'ny TV5 Monde izy. Nefa ny vaovao amin'izao fotoana izao ty miparitaka fa tsy afaka madiodio zany izy ary tsy tokony haneho hevitra zao, tsy tokony handainga tratra zao ny laingany satria naneho hevitra ny journaliste Gaël Bourgia tamin'ny TV5 Monde izay. Ary moa ve araka ny teny fampidirana ataontsika teo zay andraikitra ve ny tondro fanjakana malagasy amin'ity kolikoly avolenta ity efa niharihary zao ny efa tratra mbody omby efa nisy fitsarana natao ary ny gadra nefa na ny Bianco na ny PAC na ny Interpol resaka kolikoly avolenta ity tsy andrenesam-peo ny fitsarana malagasy sy ny Bianco araka tenintsika teo zay fa mangina fotsiny. Sa ve tsy afaka ataony ininy satria miara-miasa tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary zareo dolo manko ny fahefana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ty. Ndao ary ho jerentsika ny faneho-kevitra nataon'ny Gaël Bourgia tao amin'ny TV5 Monde mahakasika fa mbola voasazy izy io amin'izao fotoana izao ty. Ndao ary ho jerentsika zany faneho-kevitra izany. Condamnation est toujours valable, elle n'a pas été blanchie. Ce sont les mots de la National Crime Agency, l'agence britannique de lutte contre la corruption, qui avait surpris Madame Andrianarsou en flagrant délit de corruption. L'agence britannique a ajouté que Romy Andrianarsou s'est vue notifiée d'un ordre d'expulsion. Cette déclaration officielle vient contredire les propos de l'ancienne directrice de cabinet du président Rajoelina. Elle a en fait bénéficié d'une mesure de libération anticipée qui s'applique aux prisonniers étrangers. Et pour cela, il faut respecter certains critères, comme avoir effectué un quart de sa peine pour les emprisonnements de moins de 6 mois, ne pas avoir commis d'actes violents ni avoir menacé d'en commettre un en prison, ou encore ne pas représenter un danger public. Mais cela ne signifie pas que les charges contre elle sont abandonnées. Alors Madame Andrianarsou n'a plus le droit de se rendre au Royaume-Uni et si elle enfreint cette règle, eh bien elle retourne en prison. Autre affirmation de Romy Andrianarsou contredite par les autorités malgaches, eh bien elle avait expliqué avoir demandé 10 000 $ pour financer des projets sociaux à Madagascar. Eh bien la porte-parole du président Rajoelina indique que rien de tout cela n'avait été évoqué. Désormais, la présidence de Madagascar attend une note officielle du ministère des Affaires étrangères britannique sur le cas de Romy Andrianarsou pour pouvoir izay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika ary azadino hatrany miaboney na manao zay na manao commentaire afatsika matsaratsara zavatra izay makasitraka mankatelina tompoko lahy izy tompoko vavy.